Raha ny zava-mitrangana ny ilana tsy minosy kosa indray no resana zany eo tapo tananan'i Toliara eo dia efa azo lazaina ho milamin-dratsy any ao an-toerana amin'izao fotoana izao satria dia efa rava ilay sakana izay mandrara ny fivezivezena sy ny fidirana ihany koa eo anivon'izay tananan'i Toliara izay raha ny vaovao azo avy any an-toerana raha tsy ahivona moa dia ny olana eo amin'ny tokony ampidirana amponja olona iray satria namon'olona hoy ny fanazavan'ireo mponina any an-toerana no tena antony hinananganana olona maro avy amin'ny foko samihafa ihany koa ity sakana goavana ifamezivezeny eo amin'ny tanànan'i Toliara ity. Efa noravaina ilay barazy ny sakana ny fivoahana sy fidirana ao amin'ny tanànan'i Toliary ary efa milamin-dratsy ny ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Araka ny vaovao farany nomen'Andriamatoa Rakotondrafara Fredinara, filohan'ny komitin'ny mpitatotra KMMSF. Nisy fiantraikam-betsaka teo amin'ny lafiny fitaterana tokoa ity resaka barazy ity araka ny nambarany taminay. Velom-bolo le zavatra nitsaka ny vaovao zao ataontsika hoe tsy ampy 10 minitra teo amin'ireo mpiara-miasa any Toliara zany dia niteny hoe vao teo amin'ny afaka atsasakadiny tao sady ndray tao zany amin'izao ora irisantsika zao no efa misokatra ny lalana afaka le barazy dia afaka nandeha daholo zany nandeha ara-dalàna amin'izay zany ny resaka ataontsika hoe fitohizany ny fandanany fiarakodia zany na hiakatra aty na ny régional na ny suburbaine na koatran'izay zany. Zay aloha zany vaovao mahafapo zany ataontsika hoe voazo vao teo Raha tsy ahivona tokoa hatramin'ny omaly dia nisy andian'olona nahatratratra amin'ny telonjato ary avy amin'ny foko maro samihafa nanangana barazy misakana ny fivoahana sy fidirana ao amin'ny tanànan'i Toliary. Tanjon'izy ireo ny fanairana ny tompon'andraikitra mahefa mikasika ny tranga iray ao an-toerana dia ny famerenana olona iray any am-pigadrana. Voalaza tokoa fa namono olona izy io herinandro vitsivitsy laza zay kanefa dia nivoaka ny fonjasady izy izao. Tondron'izy ireo molotra ho misy kolikoly ihany koa eo anivon'ny fitsarana ao an-toerana.